Saotra n'Andriamanitra indray tsika androany maraina. Mbola omeny Jesosy tombonandro hery tanjaka. Mbola afaka manompo azy, mbola afaka miaino ny teniny. Mba hitreretony hoe nareninao omaly ny sofinao dia afaka hiaino tenin'Andriamanitra ve ianao androany? Fa mba tia-metra-panontaniana hoe iza nitondra mibavaka ny sofiny mba handre androany maraina mba tsangana hoe nitondra mibavaka ianao maly hariva hoe tompo mba tovy mary ny sofiko raha pitso maraina. Nisy ve? Tsisy na ray na zaza tsy nitondra mibavaka an'izany. Fa maninona manontany an'izany? Manontany an'izany androany maraina satria tsy lany ary tsy ritra mandrakizay ny famindram-pon'Andriamanitra. Mitahiry ny sosiny tsara rehetra eo amin'ny fiainantsika. Matoy izao antsika dia satria tsika tsy hoe tsika ny mpivavaka be tena henon'Andriamanitra indrindra, fa satria lehibe ny famindram-pon'Andriamanitra. Aofaofany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'i Jesosy. Manisy mangetahitanao ny fanahiko, ny foko ny ato anatiko miandrandranao. Te handrianao, te handray izay avy aminao. Te hahita ny fahatsaranao. Zany Andriamanitra no hetahita-poko, ny alala ato anatiko, fa ianao dia Andriamanitra mahatoky, miasa, manatanteraka ny tsara sy mihoatra eo amin'ny fiainako. Tsy misy zavatra na ray ary eto ambonin'ny tany ka sarobidy no ny fanatrehanao. Tompo, mitenena amiko fa miaino anao ndray amin'ny alalan'ny teny fiainana izay ho zarainao. Mitenena amin'ny fahamarinana, mitenena amin'ny fahitsiana. Aoko tonga fiadanana ato anatiko ny fanambaranao. Ho ainao ary fahasalamana ho an'ny nofoko rehetra. Mitenena Tompo fa miaino anao zay. Amen. Halleluja. Mazoterina Tompo karabao no akaikinao dia teneny miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy hoe faly mahita anao ndray androany. Vao mahita ny tavanareo dia miramirany Amen. Misy fanantenana foana isan'andro. Halleluja. Androany maraina dia hizara amintsika ny atao hoe fiangonana sitrana. Ahoana zany atao hoe fiangonana sitrana zany? Rehefa hoe tonga Jesosy dia mahita fiangonana salama izy, tsisy petina na fiketronana ho akariny. Mila fantatsika aloha fa ny fiangonana akariny Jesosy dia izay fiangonana miandrandra fampakarana. Izay zavatra tsy andrandrainao dia tsy mitranga eo amin'ny fiainanao. Ary izay zavatra tsy mandresy lahatra anao dia tsy afaka ny ho tonga fiainanao andavanandro. Tsika zao tsy hoe manan-tanjona ny anangana ampira be eto ambonin'ny tany hoe tena fanjakana ngeza be. Dia asiana soratra mihitsy hoe HVKL Kingdom. Tsy izay ny atongavantsika eto ambonin'ny tany, fa ny atongavantsika eto ambonin'ny tany hampanaiky ny fotsika an'Andriamanitra ary miomantsika fa tsy etiny misy atsika. Jesosy alohan'ny andehanany dia niteny hoe hozy izy hoe alan'izao tontolo izao hoe nareo satria za efa alany talohanareo. Dia mivavaka izy miteny hoe te hirizo ireo. Tsy naman'izao tontolo izao reo tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Raha ianao zany zanak'Andriamanitra nefa mankafy ny fiainan'izao tontolo izao dia mbola tsy mivaly teo amin'ny fiainanao ve zany mivalim-bavaka Jesosy? Raha ny tokony io zany tokony manana fiainana tsotra tsisy ninninona tandremana tsika fa fria ao anatin'ny fiainana satria Kristy no mampiray antsika. Ary raha Jesosy mampiray antsika, forainy anim-pontsika, Andriamanitra iray ny ivavahantsika, tsisy ninona tahoranao zany na kely aza. Zao raha mandeha ianao eo amin'ny fiainana ka tianao ny andray fanasitranana avy amin'i Jesosy dia zao. Aza le zavatra heverinao fa mampetin'ny fiainanao no ataonao lara-pamena. Fampiatraom-ponao, Tompo, ny tena marina. Inona ny mampety anao? Inona ny mampifaly anao? Antanio anie izy. Antanio izy.
Mafantatrareo na tonga amin'ny fitopolo lahy nahazo fantsiana. Dia satria tsotra teo anatin'Andriamanitra ilay fitopolo lahy nirahany. Dia ohatr'izao fisehoan'ilay izy. Nandeha izy fitopolo lahy nandeha tsororoa. Dia rehefa nandeha tsororoa ny fitopolo lahy, dia verina teo amin'i Jesosy ry zareo dia niteny hoe nandemonia azy manaiky anay noho ny anaranao. Dia hitan'i Jesosy hoe tsotra be izy, faly be izy satria zavatra tsy haina ny andavanandro no nampahitan'Andriamanitra azy. Dia nomeny Jesosy fantsiana izy. Dia Jesosy hoe aza mifaly nareo fa manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia ianareo fa voasoratra ao bokin'ny fiainana ny anaranareo. Mahatonga anao tsy mahazo fantsiana dia satria anao tsy manontany. Na mitsotra eo anatin'Andriamanitra ny zavatra rehetra iainanao. Fa ny olona manao tatitra ihany no azo fantsiana mba handroso bebe kokoa. Tenenina eo akaikinao, tandremo ny fonao hoe mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Fa avy ao ny hevian'ny aina. Atsangany ny tanan'izay mino hoe zany mihitsy ny fahamarinana. Sy ho tia-karo ho an'i Jesosy. Dia hitanareo Jesosy mampitodika foana ny antom-pifaliantsika eto ambonin'ny tany. Rehefa ianao zay manomboka tsy dia teny eto tany loatra ny fototry ny fifalianao, dia manomboka manakaiky an'Andriamanitra ianao zay. Zany hoe tsy zavatra manafotoana anao intsony. Ohatrany hoe tsy dia mora tafotoana loatra, tsy mora malahelo, tsy mora tezitra, tsy mora mitsara ny hafa, fa manana an'izay karazana fo ohatry ho nenanena mpanota izay. Efa tsy hanao intsony izay velona. Fa misy anankiray velona ao anatinao izay mampiaina anao hivela ny fihetseham-ponao, fa maneho ny fandresen-dahatra ao anatiny, mampiaina anao ny fiainany. Tsy izy io fa Jesosy no anarany. Ndao tia tanana mafy be ho an'i Jesosy. Sy tia tanana mafy ho an'i Jesosy. Androany hoe tsy izara amintsika ho an'ny fiangonana izay hositranina teny ampitahotra anao akory, fa fahamarinana anaitra anao fotsiny. Iza moa ilay fiangonana akarina? Zany fiangonana akarina, ianao ny fiangonana akarina. Tsy dénomination ny fiangonana hoe HVKL na izao na izao, taratasy-panjakana fotsiny ireny. Ary ny tena marina tsy tour dénomination hoe andao anaraka anay, fa anaitra anao mba hiomana ho amin'ny fotoam-pampakarana, satria efa akaiky izany fotoana izany. Tsy hitranga mihitsy ny fifohazam-panahy eto Madagasikara raha ohatra tsy manaiky ho fantson'Andriamanitra nambara malalaka ny amin'ny Kristy ny fiangonana. Marina sa tsy marina? Satria rehefa hiakatra tsika tsisy etikety ny etapikandrina, fa rehefa hiakatra tsika ny marika sy ny tombo-kasen'ny fanamasina ny alalan'Andriamanitra anao, fa faninanany ianao. Zay le antom-panomanana antsika ho akarina amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Noho izany tsy maintsy sitrana ny fiangonana. Inona ary io fiangonana hositraniny io? Tsika hositraniny io. Ahoana inona ny alalana fa sitranitsika? Halleloja! Voalohany tsika mila mahalala sy mahatsapa fa tena fiangonan'i Jesosy Kristy, miandry fampakarana ary mangetaeta ny fankahita aminy. Raha ohatra zao mba te hifanena amiko ianao fa misy lalana ho alehako, dia tsy maintsy mampifanitsy ny lalanao amin'ny lalako ianao mba ahafahantsika mifanena. Marina sa tsy marina? Tsy hoe andeha ho amin'ny commune ary ny idirako, dia ianao miditra ry amin'ny avant-centre ohatra, dia iontsika. Fa zaho tsy mampaninina, mety taty ny idiranao fa tatsy ny idirako, fa amin'ny commune ny rendez-vous dia mionao tsika. Satria destination anankiray ihany misy atsika rehefa avy eo. Dia ohatr'izay mihitsy ilay izy. Lalan'ny fahamarinana dia tsy misy hoe any amin'izay lalana tianao sy mampety ianao, fa mety misy mahafinaritra azo azavaina mihitsy le fahafinaretana ao ambadika le izy, fa tsy midika hoe marina le izy. Fa zay nolazain'i Jesosy ihany. Tenena aloha ny eo akaikinao ny fiangonana mpakarina hoe dia fiangonana miaina tsy misy fepetrany, zay nolazain'i Jesosy ihany.
Alleluia. Manaiky aloha tsika zany fa zay lazainy Jesosy any atsangany tanany zay mino hoe zay lazainy Jesosy any. Ao ary sy te tanana mafy an Jesosy. Ny fiangonana akarina dia fiangonana tsy dia tena miaina arabaky teny sy miaina isan'andro ny vanim-potoana izay misy omen'Andriamanitra azy. Ina le vanim-potoana? Vanim-potoam-pampakarana zao. Iandrasana fampakarana. Hitanao, raha tianao ny olona anankiray tena hoe azo aina izy, efa manomboka miala aina, dia mivavaka angatahana amin'Andriamanitra dia hoe Tompo, tian'oreny sofina, ampahery azy dia hoe Tompo, avereno miborina fa mitady ho lasa ny titra. Zany hoe avereno ny fiainany. Dia fampaherezana mba hamelona azy ny mahafinaritra ny sofiny hoe mba tonga azy hiverina indray ho velona. Fa tsy hoe eo am-pialanaina izy nitoriana hoe ho ambininy ianao, 80 ny tranonao, 50 ny tsy ilany an'izany. Satria izy ary efa ho lasa kinona koa ny ilany azy fanambinana materiel. Ohatr'izay mihitsy ny zavatra misy amin'izao. Amin'izao aza todika ny olona fa hiadany eto tany. Fa ampiandrandrao ny fon'ny olona eo na mipapakatra. Fotoam-piomanana zao antsiana fomba fijery hiatrehana papakatra. Amin'izao vanim-potoana enantsika izao tsy hoe ho avy tsy ho ela Jesosy, fa ho avy tampoka Jesosy. Nao tadio fa ny fiangonana akarina dia fiangonana tokony ifanaitsy, ifanitsy, ifananatra, satria Jesosy tsy tonga hiantso ny olona anaitra azy andova fiainana, fa ampitandrina ny olona mba hahatonga ny olona hijoro ho mpianany. Mampitandrema azy ny amin'ny teny rehetra zay nilazaiko taminareo. Zay hoe ny mpianatra Jesosy na disipla, anangana disipla Jesosy. Amen. Noho izany tsika zany tokony karazan'olona disipline daholo. Manana fomba fiainana ny mpitandrina zany raha ohatra ka hoe mpitandrina amin'ny resana ataontsika hoe mpitandrina na mpanompon'Andriamanitra, dia mila mitandrina tsika fa sao lasa mpitandrina tsy miresaka afa tsy fanatitra mandritra ny fitaoam-pivavahana. Raha mandinika tsika amin'izao fotoana izao Jesosy dia efa nanomboka nanaitra antsika, efa tsy tao ao boky Matteo izy miteny ozy izy hoe na ianareo ozy izy anompo any Kristy, na ianareo anompo any mamona. Mamona na Kristy, tsy niteny izy eo anelanelany. Satria ny devoly miafina ao ambadiky ny vola. Dia io tena zay zany tezara amintsika. Ny olona tia vola raha vao resaka vola tonga dia taitra be masony. Inona zany ohatrany hoe tena ary tsy azontsika fitahan'Andriamanitra fa Andriamanitra mahafantatra ny conviction ny anatintsika lalina eo am-panompona azy. Fa zao tadidio, raha mbola motivation manetsika anao mamona fa tsy Kristy, dia mpiakohaka tsy marina ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Mandiso ny fampanekena ao anatin'ny fonao lalan'Andriamanitra ianao raha mametraka ho lara-pahamehana any mamona noho ny fisian'i Kristy. Zao mantsy le afaka atsika tsara ny tanjon'i Jesosy. Raha mijery zao ny fiainan'ny fiangonana manoloana amin'ny fanatitra, dia mila mijery ao anaty Baiboly ohatr'izao mihitsy le prinsipa nitondrany Jesosy an'ilay izy. Fa raha vao tsy eo amin'ilay prinsipa nitondrany Jesosy an'ilay izy, le fomba iainantsika an'ilay izy, le motivation antsika eo am-panatanterahana an'ilay izy, dia ho diso zavatra ray loha ihany tsika amin'ny fotoam-pampakarana ary fiangonana mila fanasitranana amin'izao andro farany izao. Ny teny dia manambara fa mifanatitra dia vokatra avy amin'ny fo tia sy madio ary manome voninahitra an'Andriamanitra aloha vao fanomezana. Averiko. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa ny fanatitra dia vokatra avy amin'ny fo
tian'Andriamanitra sy fo madio ary manome voninahitra n'Andriamanitra loha vao fanomezana. Fo feno fitiavana sy madio fa tsy mahatsiary fahaterena misy antony eo am-panatanterana an'izy. Raha voenao zao ny eo am-panatanterana an'izy misaina hoe anome mba ho tahin'Andriamanitra dia efa tsara baiboly ho fanomezanao. Tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanomezanao satria Jesosy nametraka. Zay le fanasitranana teneny hoe manaiky hositranana ao amin'ny tenin'Andriamanitra mba ho fiangonana akarina. Manomboka amin'ny andininy fahatelo eo amin'ny Matthieu toko fahadimy. Matthieu toko fahadimy manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Ary amin'izany raha mitondra ny fanatitra eo amin'ny alitara ianao ary eo no mahatsiaro fandrahalanao manana alahelo aminao, dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitra ka mandehana aloha atao izay havananao amin'ny rahalanao ary rehefa miverina ianao dia voatero ny fanatitrao. Jesosy manome anao motivation ahafahanao mihetsika hanatanteraka ny fanatitra. Tsy misaina ianao hampandroso ninninona aloha mialoha amin'ny fahadiovam-po hanatanteranao an'izay zavatra tianao atao ho an'Andriamanitra amin'izay fanatitra terinao eo amin'ny alitara. Rehefa miresaka Jesosy mahakasika momba ny alitara ny testamenta vaovao dia tsy miresaka izy mahakasika momba ny ety aloha. Tsy alitara zany ety aloha, ny alitarantsika azo fijaliana. Atsangany ny tananjeny. Satria ny azo fijaliana ny fanatim-pisaorana nakasitran'Andriamanitra mafeno ny fepetrany ny alitara kasitrahany nataony Jesosy rery. Dia raha miteny izy hoe anao fanaty teny amin'ny alitara satria mbola testamenta taloha tamin'i Jesosy teto ambonin'ny tany, mbola testamenta taloha tamin'izy teto an-tany, vita ny famonjena latsaka ny rany Jesosy vao nanomboka ny testamenta vaovao. Ny testamenta vaovao dia tsy mametraka mihitsy ny ety aloha ho alitara. Pipitre ety dia toerana izarana tenin'Andriamanitra fa tsy alitara ety, fa ny alitarantsika iraisana amin'ny tontolo ara-panahy dia teo Calvary. Jesosy Kristy maty ho antsika, nandraisantsika famonjena ary tiantsika mandrakizay. Zay no alitarantsika. Mila sitranina zany fomba fijery zany. Sinao lasa eritreritra ianao izy Jesosy eo akaiky ny pastera dia aterina eto aloha ny alitara ekoako eto ianao satria misy alitara hafa. No, ny alitara raha manao fanatitra tsika dia manao fanatitra ho an'Andriamanitra. Ny fanatitra atsapahantsika fa izy nanome antsika hery tonga antsika ho ambinina. Mipartisipe tsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ahafahantsika mampandroso ny fanjakana. Tsy misy motivation mba ho tahiny ninninona fa ny fitahiny tsy afaka hanatitra ianao raha tsy efa nitanao aloha izy. Fatsakana ny tanan'izay mihany. Dia zao le izy, eno tsara mipetraka fa misy zavatra sarobidy be. Nametraka mihitsy Jesosy ny sarobidiny atao hoe fanatitra. Ny eloavany toe-po madio. Satria ninninona zany aterinao dia tsy sarobidy noho ny fonao. Fa rehefa mamona ny mangeja dia tadidio, na ianao anondrana, na ianao ametraka ny lanjan'ny fahitan'ny hafan'Andriamanitra ao anaty fanatitra, na ianao zay olona mahatolotra mihoatra nomenao lanja satria noeritreretinao fa ambadiky ny fanatitra zay nataony sy ny volume zay nataony ny asarobidy ny fanoloran-tenany. Dia lasa mieritreritra ianao mifatra ny fitiavana amin'ny fanomezana fa tsy mifatra ny fitiavana n'Andriamanitra ao anatin'ny fanatitra amin'ny fahadiovam-po. Neny Jesosy nampirisika izy, raha anao fanatitra ianao apetrao izy le fanatitra dia andana aloha ataovy izay vananao. Satria tsy nilanja ny fanatitra ataonao sy ny fanomezanao fa ny fakasitahany tao ambadiky ny toe-ponao madio teo am-panatanterahana an'ilay fanatitra ny zavatra sarobidy indrindra aminy. Atsangany ny tanany izay mandre fa ao anaty fanasitrana ny tsarintsika. Ozy izy ny ten'Andriamanitra. Zay manao mpifaliana ozy izy no ankasitrahana fa tsy zay manao mba ho tahina. Atao koatr'izay mihitsy le izy. Zay manao ampifaliana fa tsy zay manao mba ho tahina. Inona ny tiany Jesosy ho tenenina ao anatin'izany? Aza avela hifantoka ao ambadiky ny fanatitra zay ataonao, zay ataonao, zay mampianatra tsikelikely mamily lalana amin'ny fahamarinao amin'ny anganongano.
ny famonjena iankina amin'izay ataonao fa tsy izay nataon'i Jesosy. Iny nefa lazaiko foana hoe zay nataony ho anao dia ambony lavitra noho izay ataonao ho azy. Raha anao azy ianao tsy tokony hatsapa-tena akory hoe manao nininona satria raha oharina amin'izay nataony ho anao dia tsinitsinina izay ataonao ho azy. Ny ainy no nomeny anao. Alleloia! Noho izany lanja ny fanomezana nomenao lanja mahatonga ny zavatra rehetra anaraka anao ka hatonga azy hitany fiainanao amin'ny lafim-piainanao ray manontolo. Tsy isika mihitsy no isaina eo am-panomezana na eo am-panatanterahana fanatitra ho an'Andriamanitra hoe ataoko ty mba hitahina Andriamanitra sory ao an-tsainareo zany fa ny fitahin'ny azy fijaliana dia efa tonga mialoha amin'ny fanatitra. Ozy izy ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 8:2-3 zay tsy niaro ny zanany lahy tokana mato atsika natolony atsika tsy omeny maimaimpona miaraka amin'ny fanomezana an' Jesosy koa va ny zavatra rehetra. Noho izany tsy hoe isika manao ny rehetra mandraisatsika avy amin' Jesosy fa neny Jesosy zay efa natolony avy amin'ndray ho atsika ny raisitsika mpitiavana mahatonga ny zavatra rehetra manaraka. Ny dikan'izay aza petraka ho tanjony eny aloha inonan'Andriamanitra zay efa manaraka oriana vokatry ny fandraisana ho azy. Hitanareo, tia milalana amin'ny devoly ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ho ao anatina foi contractuelle na hoe finoana ao anatina contrat. Zao nataoko azy dia zao nataony ahy, raha manao ananty izy dia zao nataoko azy. Tsy zay ny finompihombonana. Finompihombonana mametraka fa hoe azy ny zato isan-jato rehetra momba ny fiainako ary ny zavatra azoko antoka zay tantanany tsy maninona fa azoko antoka fotsiny fa tsara ny fiafarako miaraka aminy. Amen. Satria opelantanan'ilay mahatoky ny fiainako ray manontolo. Noho izany tsy vavako ny olona ibaiko an'Andriamanitra mihitsy no voaka amin'ny vavako hoe ataovy zao Andriamanitra isaky miona aminy dia ataovy zao zany hoe Andriamanitra ivalide ny sitrapoko. Tsy mampety fiombonana rehetra zany karazam-pinoana zany fa ohatran'ny mahafinaritra fotsiny. Tsy tahiry ianao zany ohatra ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego ry zareo ny tsy nahalala akory hoe ny tanan'Andriamanitra omba azy ao anaty lafaoro na hoe Andriamanitra hiaro azy andavaky ny liona ry Daniel. Fa zao tsy niankina tamin'ny tanan'Andriamanitra izy fa niankina tamin'Andriamanitra izy. Tsy hoe satria rehefa hovonjeny dia Andriamanitra izy fa ohatra tsy nampaninona ny zareo hoe ny Andriamanitra zay ivavahana izy dia mahavonjy anay. Vitany zany zay fantatra fotsiny hoe vitany mamonjy amin'ny lafaoro fa na tsy zany aza ohatrany hoe tsy sury izy hoe tsy ho may fa ozy izy tsy mampaninona na tsy hovonjeny ary zay fa zay kosa ijoro amin'ny fahamarinana ka ny fahamarinana tsy isy compromis. Tsy hoe fandresen-dahatra ho anatinao fa mila mivavaka tsara ianao so ara-nofo zany fa tsy mafeno ny fipetra ny fitiavana. Ao amin'Andriamanitra ny 0,5 mikaonty na latsaka io na mitombo mikaonty ao anatren'Andriamanitra. Ary io nefa natonga ny tompony teny ozy izy arakaraky ny androsoanao amin'ny tena fahamarinana ny sivana ho ataon'Andriamanitra eny andalam-pandrosoana. Jereo anie firy niaraka tamin'i Jesosy tamin'ny voalohany fa rehefa nanomboka tena nitorina kany amin'le tena fahamarinana ny zavatra toriana ny 12 aza nanontaniana anganareo koa iverina ka maro miaraka amin'ny sakosy vesaranota te androso fa sy ton'le izy miverina fiangonano aza vily amin'ny anganongano mapetin'ny sofina ny fahamarinana fa antony atavelan'ny fiangonana tsy sitraka ny fampakara amin'ny Jesosy ny fisiny zany. Halleluja. Mba fantatrareo ny fahadisoana zany fampianarana zany
dia mety hiteraka distraction na favarim-bariana ny fiangonana, vokatry ny fampianaran-diso, tsy fantoka amin' Jesosy ho lalana sy fahamarinana ary fiainana, fa amoron-dalana fa anampy an' Jesosy amin'ny fieritreretana sy fibaikony mamona. Zay nilazain'i Jesosy hoe tsy vitanareo manompo any mamona sy manompo any Kristy. Lasoa ny azavaiko aminareo. Nareo hoe tsy mahita fa tena mariny ty zavatra lazaiko tery, problème hatreny fiangonana. Mba tokony antaniny mpitandrina kely. Tokony antaniny mpitandrina kely ny mpino sy ny mpiandraikitra rehetra amin'ny fiangonana. Hoe marina ve ty zavatra teneniko ty? Dia raha misy problème amin'ilay fiangonana ty dia tokony hiverina amin'ity fampianarana ty daholo ny fiangonana rehetrarehetra hoe mahakasika momba ny fanaovana fanatitra sy ny fotom-pisainana hiatrehana ny fanatanterahana an'izany fa tsy vidy varotra akory ho mpiangonana. Za tsy miteny hoe tsy tokony anao fanatitra satria aza miseho foana eo anatren'Andriamanitra tsy mitondra fanatitra fa mifanatitra voalohany ny fonao aloha vao ny ataonao. Zay aloha dia ny anankiray faharoa dia zao mametra-panontaniana aminareo be dia be ny olona manamary tena sy miafina ao ambadiky ny fanatitra amin'izay. Manamary tena sy miafina ao ambadiky ny fanatitra satria rehefa manomboka misy ny fanahy mamona mipitarika dia ohatrany hoe tapitapenana asiana scotch mihitsy ny masy tsy jery ny fahadalan'le mamafy be satria raha vao ohatra ka anariny iny ka tapaka tsy manome tsony dia tsy mandroso ny fikambanana. Miala tsiny fa niasa fanompotsika tsy gropy fa kristianina. Amin'izao andro faran'izao tsy andro fanambatambazana hiafenina ao ambadiky ny zavatra atao, fa andro mpanangarana satria tsy ny fanaty tao mety hamitaka anao, tsy elanao amin'ny zavatra raha tsy ataonao. Ny important amiko fa mila mifakahitanao eny amin'ny raha ho any lanitra. Azonareo le fanasitanana tena mpitiavana satria raha ny tena marina koa ny atao hoe ty zay mitantana anao iona amin'ny ray fa tsy zay mody mangina mionona mifanatitra ao. Be dia be ny olona manamary tena sy miafina ao ambadiky ny fanatitra satria renoka ao ambadiky ny toe-po ty mamona avokoa. Jesosy rehefa teo amin'ny fanatitra dia nijery izy. Petraka eo aloha mihitsy izy nijery mpanatitra, ny mpanao fanatitra. Teo amin'ny boky ny Marka 4:1-7 ka hatrany 7. Misy teny kely zay tena nanahita kely ana mihitsy eo amin'ny boky ny Marka 4:1-7 ka hatramin'ny 7. Ozy izy hoe ary raha mipetraka tandrify ny fantatsahan-drakitra Jesosy dia nijery mifandatsaky ny vahoaka vola tao izy ary maro ny mpanankarena mandatsaka be tao. Fa nisy mpitondra tena malahelo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farantsakely roa ankevitry ny vary roventy avy. Ary Jesosy niantso ny mpianana anatinasika no tamin'ny lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io nefa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsan-drakitra. Fa ireo rehetra ireo izy dia tamin'ny habe mifanana no nandatsahany tao, fa ity mantra kely ity kosa tamin'ny alahelo nandatsahany tao amin'izay zavatra rehetra nananana dia ny fivelomany rehetra. Tanareo le qualité nijeren'i Jesosy tsy hoe le ampikampony fa ny rehetra. Inona ary ny tiany pasteur Rodolphe lazaina amin'izany teny zany? Tiany ve zany zay anome ny rehetra fa tsy ampikampony? Non. Fa le fon'le vehivavy resy lahatra ny amin'ny fiainany, fa raha mahantra izy dia ho faty mahantra ihany, fa aloany ny rehetra momba ny atao hoe fiainany atolo an'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa vita io dia nanakary tsisy tena eo ambadika io ary taoriana an'izay rehetra zay satria nanao sakrifisy izy dia nanambe indrindra. Tsisy an'izany eo. Tsisy an'izany eo. Noho izany aza-pitomboana le izy. Aza-pitomboana le izy. Amin'izao andro faran'izao tsy ohatr'izany ny fampianarana. Tehiteny Jesosy hoe
ny fahafoizana ny rehetra dia tsy tanteraka ny fiainan'ny olona tsy mahafoy ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Ny tiany Jesosy ho tenenina fitiavana, tena kaikinao fitiavana an'Andriamanitra. Averiny fitiavana an'Andriamanitra. Jereo masony rehefa tia an'Andriamanitra ianao, tsy ny ampokampo-piainanao nomenao azy fa ny rehetra mombanao, ny fanananao, ny herinao, zay mahakasika anao, any Jesosy zato isan-jato ianao. Zay le izy, zay le izy. Amin'izao tsy ohatr'izany ny fampianarana rentsika. Maro ny fampianarana mametraka fa arakaraka ny anaovanao mihoatra ny tahian'Andriamanitra anao. Hoe zay manao be dia tahina be, zay mamafy kely dia kelikely. Dia raisina any amin'ny boky Noabolana, raisina any amin'ny boky Mianina, raisina daholo ny karazana any amin'ny testamenta taloha rehetra hanamarinana an'ilay zavatra tiana tongavana. Fampianarana tsy mifototra amin'izay zavatra nataon'i Jesosy Kristy. Andriamanitra matoa miteny hoe tsy Eli na Mosesy no henoina fa Jesosy. Ny dikan'izay miainga eo amin'ny Jesosy ny fampianarana na hafatsika sy alalantsika n'Andriamanitra. Fampianarana tsy mifototra amin'izay nataon'i Jesosy ny ankabeazany reny. Fa ny heviny sy ny maride fimponoana. Zao ary ametra-panontaniana amin'ilay manao an'ireny fanontaniana sura venao fara-panahy le motivation ao ambadika le fampianarana. Be dia be ve ny olona vita le fampianarana tena mibebaka lasa tia an'Andriamanitra. Sa matsiary tena mafana vetivety. Dia rehefa andrasany amin'izay le tokony hovalina mifatsy miseho, miemotra amin'izay satria namafy be izy fa tsy namaly azy Andriamanitra, ngatsaka sitrahany koa ny fanatitra, mety misy baraingo amin'ny finoana sy ny fimbonana. Dia sura venao fa raha ho avy ny fanenjehana, reny olona nitorianao ny teny reny hoe zay mamafy be dia ho tahina be ho faty maritiorany finoana en'Andriamanitra. Satria voagejany zavatra andrasana izy dia tsy afaka misokatra ny ao anatin'ny fony, anomeny tsara indrindra avy ao am-pony. Andrasan'Andriamanitra amin'ny fijoroana, fitondran-tena, faharetana, fiaretana. Tsy possible moka vokatry ny fanahy ny olona rehefa atodikitsika amin'ny effortny no amalian'Andriamanitra azy. Tsy miasa amin'ny fahasoavana ntsony Andriamanitra amin'izay fotoan'izay. Tsy fahasoavan'Andriamanitra mamaly an'ilay olona, fa manomboka mandrimbona izy ny azo fijaliana tsy kelikely satria manomboka itsiry ao anatin'ny fony amin'izay fa nataony matoy zao aty. Dia zay mahatonga an'ilay toe-panahy tsy misy tsy hita-soritra ao ambadika le fanomezana. Fa zay manome be, raha vao zay le fanontany zay ny amaliana be, dia ohatran'ny fahaleriana anatitra amin'ny volume be, nefa ny ao anatin'ny fonao déconnecté be. Dia zay no mahatonga an'ireny olon'ireny rehefa tonga izy ao anatina fivoriam-bavaka na manana, dia indraindray zay moa tsy dia hita loatra ty amin'ilay tena atao hoe fiangonana amin'ny fo tena any Jesosy Kristy. Fa any amin'ilay fiangonana miankina amin'ny mamona, tena rehefa avy eo amin'izay fiangonan-drazanahy, ndrazanay na mafy be tao hoe mba handana ny tany io le mpanaka. Amin'izay ny toetrandry zareo feno avinavina, feno avinavina, fireariana satria mamafy be, mavita be, mitaky toerana spesiala. Ohatr'izany afahoana koa iza koa mpitandriny io mametraka antsika ty ariary fa itsy ban itsy ny ban antsika menakavy dadabe dia efa teo. Ohatrany hoe ny toerana am-piangonana ny toerana any an-danitra. Mba handanany amin'izany toetra izany antanio le mpanan-karena ratsy fanahy nanao tsinitsinina ny Lazarosy mahantra iny. Fandroany izy anymelesona an'ireny olon'ireny dia hiteny izy hoe mba havereny re asa voverina kely Lazarosy fa tsy tiako tonga aty amin'izay toerana misy amin'ilay motivation diso ny ainako teny ambony tany. Tena tsy tiako aty ny manodidina aty vao tonga saina tara. Fa ianao androany mahainao ty fampianarana ty mbola tsy tara. Fiangonana sitrana miatrika amin'ny fotoam-pampakarana. Mila ajarentsika akaiky ny mahakasika an'izay aretina sitranina androany maraina izay ry fiangonana ka tandremo so lasa motivation mamoana fa tsy Kristy. Rehefa Kristy ny motivation, renao mihitsy ny ao anatinao hoe free, afaka ianao, olona afaka. Tsy mampaninina ianao na lasa daholo ary nrehetrrehetra dia tsisy nininina ianao rehefa avy eo. Amen. Tsisy nizany io tsisy niteny resabola tsisy resaka kely ohatra ny tafiditra ao anatin'izany. Fampianarana amin'ny mahatonga anao miresaka hoe rehefa manome dia resabola, rehefa tsy manome dia resabola.
tsisy aisabola tafitra fa rehefa Kristy ny antony rehetra amin'ny rehetra dia hozy izy Jesosy hoe ny alalàna fampianarako ianareo hozy izy rehefa mbafoy ny zavatra rehetra ndraso ny evakiko rehefa avy eo hoe fafoizana ny zavatra rehetra tsisy nininona miazo anao ka makarary ny fonao fa libre ianao zay mahalibre anao atao ny important ny fiainam-panahinao ka tandremo fa be deaibe ny fampianarana tsy mifototra amin'ny nataon'i Jesosy Kristy tsy mifototra eo amin'ny hevitra lalina tiany Jesosy Kristy hozaraina sy iainana miaraka aminy na manoloana ny fanatitra io fotsiny azy fa lasa mandrefy ny finoana amin'ny vola sy fanomezana raha materiel lasa any maridefy nefa ny maridefy norme efa napetraky Jesosy tia ny lara-pamena fo madio no hitanao an'Andriamanitra na ny fanatitra zany zay madio am-po no hitan'Andriamanitra fa ngadintsika fa mila fantatsika ity ny tompo de tezitra tamin'ny fariseo sy ny sadoseo petsara velatsy dia ndao ny jerentsika Matthieu toko 7:20 vetivety Haleluya Matthieu toko 7:20 ny 7:20 inona ny teny eo lava be izy eo fa io loza nareo mpanorandalana sy fariseo petsara velatsy fa mandony fahafolony solila sy ny aneta ary ny kominy ianareo nefa navelanareo le lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana ireto tokony nataonareo nefa tsy tokony navelanareo irero tanareo io tsy midika akory zany hoe tsy tokony andoha zay tokony ataony ny fariseo ny tiany Jesosy ho tenenina fa nareo sisy mandoha fa ny problema anareo zay tokony tsy navelanareo dia ina le tsy tokony navela ny tany saina eo famindram-po nareo tsy mahay mamindra fo akory nareo tsy mino nareo misy olona zany manao fanatitra fa tsy mino an'Andriamanitra fanatitra zany tsy maridefy anehoana ny finoana fa maridefy anehoana fitiavana tsy maharety azonareo ve zany averiko loza nareo mpanorandalana sy fariseo petsara velatsy fa mandony fahafolony solila sy ny anety nareo ary ny komina nefa navelanareo zay lehibe amin'ny lalàna ny rariny famindram-po sy ny finoana reo ny navelanareo reo nefa ny tokony nataonareo tsy tokony avelanareo reo fa tokony nataonareo ny tokony nataonareo tsy nataonareo iainan'ireo fa zay ampikambony ateoriana manaraka alohan'ny anaovanareo an'ireo ndray ny nataonareo lara-pamena teo Jesosy petsara velatsy dia ndao tsika isainy ianao zao manao fanaty mampirisika anao manaova be fa zay manao be dia ho tahin'Andriamanitra be misy manamarina ao ambadika le izy mba hitodiany finoanao sy ny ao anatinao anatanteraka an'le izy tsy hifantoka amin'izay nilazain'i Jesosy fa zao fotsiny rehefa tonga Jesosy dia tsy fantany ianao na be deaibe aza fanatitra nataonao satria tsy tao amin'le prinsipa andrasan'Andriamanitra ny toe-ponao teo mpanataterana an'le izy fiangonanao mila sitrana sa tsy mila sitrana fiangonana mila sitrana sa tsy mila sitrana dia ndao ny atsangatsika ny tanatsika hoe firy amintsika nefa voafitaka tao anatin'izany tanao fa tsika menaka voafitaka taoly manomboka amiko koa za koa voafitaka tamin'izany tany ampendohany fa amin'izao akatoky ny vanim-potoana karan'izao sanatry halleluja halleluja satria eto Jesosy tena miteny hoe petsara velatsy hypocrite ka mila mitandrinytsika fa rehefa manomboka hitasotra sy manapaka eo anivon'ny fiangonana ny mpitarika tsy mijery afa-tsy ny portefeuille anao dia efa manomboka tsy tena misaina lalina ny ara-panahinao izy zay noho izany tsy fiangonana ny andro fampakarana zany fa fiangonana nitady edena hafa eto ambonin'ny tany ny tena fifaliana ho atsika anie ny zavatra napetraky Jesosy ho atsika anie tsy hoe apetrako anareo izao tontolo izao no apetrako anareo ny edena no apetrako anareo zany ve nataon'i Jesosy
fiadanako navelako anareo, fiadanako no nomeko anareo. Dia mba fantatrao rehefa manao fanatitra ianao dia mieritreritra hoe manao be dia ho tahina be mitady hanorina fiadanana ao anatin'ny tontolo ara-materiel ianao, vokatry ny fahatsapahanao fa tsy feno ny fiadanana izay nomeny Jesosy ianao. Andanany an-tanora Paoly sy Silasy ao anatin'ny fiakofana marina any am-pony izay, toerana tsy mahafinaritra ny nisy azy fa nanapaka tao am-pony izy ireo lahy ny fiadanana. Noho izany le fiadanana no miprovoke zavatra be dehibe. Rehefa tena tanteraka ny fijonoan'ny fahamarinana dia marina no nafaka anao tsy handeva. Tsisy tontolo amatotra anao zany eto ambonin'ny tany ka tonga anao anapahatsapana fahafoanana rehefa manapaka ao anatinao ny fahafenony. Raha ianao manana ny fahafenony nefa mahatsapa fahafoana amin'ny fiainanao satria tsisy vola. Zany hoe vola zany anie ny tena mameno an'ilay ao anatinao dia izay vao complet izy fa na eo ary Jesosy zany Jesosy 50% sy monnaie 50%. Tsaiko fa raha vao fiadanana tsy tafatoetra nefa manana an Jesosy ianao tsy zavatra hafa tokony mbola hialokalofanao hitadiavana fiadanana akoatra ny fahatsapanao ny fisian'ny fahafenony ao anatinao. Fiangonana mila fanasitranana. Halleluja. Ny zavatra anankiray koa tena mila fanasitranana ao anivon'ny fiangonana ho antsika samitsika mianakavy. Fa maninona no mbola misy fialonana? Fa maninona mbola misy fisolokina eo amin'ny tenan'i Kristy? Hoe misy misambotra vola amin'ny anankiray dia tsy mamerina dia lasa mitsoka dia lasa tsy hita ao am-piangonana. Mamoana daholo ny eo ambadika izany. Tokony hanjaka soa teo amin'ny fiangonana ny fankatiavan'ny mpirahalahy. Tsy eo miteny fotsiny fa hita amin'ny atao sy ny fiainam-panahy. Matetika ny zavatra torianao eto ohatra zao mitory eto miresaka momba ny fitiavana, toriana le teny fa tsy tafatoetra le teny satria zavatra kely fotsiny isarian'ny devoly ao anatina favarim-barianana amin'ny lalina ny fahamarinana ao amin'ny angarongano. Tsy eo amin'ny teny fotsiny no ilaina fa tian'Andriamanitra ho hita ho fiainam-panahy sy amin'ny zavatra ataonao sy zavatra reny sofinao. Hozy Jesosy ao amin'ny Jaona 3:7. Tadea vakiko amin'izay le Jaona 3:7 tompoko hoe nandiny 7:30. Halleluja. Hozy izy didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Ianao koa tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Zay zany le modèle. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa maninona? Mpianatra ianareo raha maninona? Raha mifankatia. Zany hoe ny tena fitiavana dia miteraka fifampiheverana sy vokatry ny fanahiainana. Mifampivavaka ny mpino, mifampahery ny mpino. Tsy tokony hitantsony ao anatin'ny assemblée ny fifosafosana. Tsy hoe zao ny mahazo any anako zao. Ianao ve ihany fampakany dia zany ny toe-ponao. Tokony alahelo ny manodidina anao ianao fa tsy manana mifanahy fialonana fahaliavana ory. Ny favoazany sasany mampifaly ianao na kely azy mpamosavy evangelika ianao. Ny zavatra misy amin'izao faly fotsiny miteny hoe tahiny tompo e, tahiny Jesosy eo, tahiny Jesosy eo. Tahiny Jesosy tsisy ninonninona. Hitan'Andriamanitra nefa tena misy eny am-posinao e. Nefa le olona tena hitanao hoe maina amin'ny olony tsy ny sakafo maraina. Manam-pitiavana. Sérieux. Tsy tokony hita ao anatin'ny assemblée zany. Mila mianatra ianao mizara. Fa raha vao ny toe-ponao tsy misy afa-tsy misaina ny hazo dia any an-danitra miala tsiny afa gagazo ianao. Satria le resaka eto tsy resaka fanomezana amin'izay, tsy resaka quantité sy volume amin'izay, fa resaka fitiavana anehoana fampianatra. Jereo masina akaikinao, sur ianao fampianatra Jesosy hoe amin'le toe-po lazaiko eto. Tsy titre le izy, fiainana le izy. Raha ianao zay olona zay tena mpianatra Jesosy asio ty atanana mafy azy. Asio ty atanana mafy azy. Fiangonana sitrana. Be dia be zany fihetsiketsehana ivelany tsisy fitiavana. Dia ndao ny antsika eritreritra tiako ianao tompo, tompo tiako ianao ny fiainako. Jeren'Andriamanitra ny lahady ianao vory, ianao ny fiainako. Ny sabotsy, ianao ny fiainako. Zoma hariva, ianao ny fiainako. Talata maraina, voamaika ianao ny fiainako. Larobia, ianao ny fiaina tokantranonay.
Marina zany samy tiatsika ho fiainantsika daholo izy rehetrarehetra fa zao aza atao ianao ny fiainako tsony fa avadio le izy ianao no iainako. Rehefa fiainanao Jesosy dia lasa fitiavana manangana ny hafa ny ao anatinao. Miara-mivavaka amin'ny alahelo sy amin'ny olona malahelo sy ory tena mifonao manontolo. Dia zao ny alalàna fa ao anatinao ny fitiavany dia tsy masina no Andriamanitra ianao. Fa nahoana tonga ny teny tsy masina no Andriamanitra. Betsaka amintsika vao mahita ny hafa manota manodidina antsika dia mitsara ialantsika ataontsika izay ialany ao anatin'ny assemblée fa sao dia manimba manimba ny assemblée fa masina reny. Tsy masina no Jesosy isika fa Jesosy ny alalàna fa tena ao anatsika le fahamasinany sy le fitiavany. Tsy hoe tsy mahazaka ny fahalemen'ny hafa ianao fa onena mpanota ianao. Onena mehoan'ny fo onena tahaka anao. Amen. Misy an'izay iry zay. Amen. Onena tahaka an' Jesosy. Ty tahaka an' Jesosy. Tsy mitsara fa andao eny olombelona izy. Fa andao hoetsika mambavaka izy. Dia andao torontsika azy ny fahatsarana mba ialany amin'izay faharatsiana, mba iainany koa izay fiainana iainantsika ao amin'i Jesosy. Fa mahatonga an'le izy hoe tsy zakanao mihitsy satria mbola misy apahany ao anatinao fa matory le izy. Modimody le izy fa miaritra mafy mihitsy anao fa tenao ny ataony koa. Zay mahatonga anao maharary io. Alleluia. Ka tsika tsy natao hizara teny fiainana fotsiny. Za tena miangavy amin'ny fiangonan'ny andro farany. Aza maiky ny teny hoe révélation. Fa zao ny révélation tsara indrindra, Kristy tena miseho eo amin'ny fiainantsika. Ampitiavana satria zany no lalàny fampianantsika. Fiangonana miaina ny teny toriana. Tena fiangonana Jesosy Kristy dia miaina sy mpakatoy ny teny. Hoy Jesosy hoe raha mitoetra sy maharitra ny tenika ianareo dia ho mpianatro tokoa. Jona 7:1. Raha mitoetra sy maharitra amin'ny tenika ianareo dia ho mpianatro tokoa. Be dia be zany manohy ny tena hoe mpianatry ny tompo. Mpianatry ny tompo fa ohatry ny lesona any ampianarana tsy iainana ihany fa andeha ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny tena mpianana dia maharitra sy mitoetra ao amin'ny teniny. Mampianatra ihany koa dia midika fahafoizana ny zavatra rehetra. Zay amin'izay any resaka mahakasika mba le fahafoizana ny zavatra rehetra. Le fahafoizana ny zavatra rehetra aza tonga dia misaina aloha amin'le olona mbola tia mamona hoe mamona ve ny tia pasteur lazaina zavatra rehetra ny tiako lazaina. Fa rehefa mety ny zavatra rehetra manaraka ho azy zay mamona mbola mety mafifikitra ny saintsika ka makarary andoha atsika. Luka 7:7. Ozy ny ten'Andriamanitra ary toy izany koa ianareo rehetra zay tsy mahafoy zay rehetra anananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Asa zany jerena eto fa atao ve Jesosy mijoro eto dia miteny zany. Dia za ty amin'ny cornera. Inona kay ny fahafoizana? Ny fahafoizana tsy fanomezana. Ny dikany hoe afoy dia tsy ohatry ny nanomenao ka mbola nara-maso ny fanomezanao hoe natao inona. Fa ny dikany hoe fahafoy dia hoe aniny dia zanaovan'ny tompo azy. Dia le fahafoizana koa afoko ny toetra ratsy koa, afoko ny fitiavan-tena koa, afoko daholo. Zany rehetra zany koa azadiny tompoko lasy tompoko vavy. Amen. Ozy izy. Luka 7:7 vakiko indray mandeha ary toy izany koa ianareo rehetra zay tsy mahafoy zay rehetra nanareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Ianao zany zay mahatonga Jesosy ny teny hoe aza manentana tsony ny amin'ny fananana sy ny zavatra ohatr'izany hoe tokony antanterana ny centre nanaovana ny asa. Tsy toeram-panentanana eto fa raha fanentanana no arahanao mbola tsy foresy lahatra ny anaovanao an'ilay izy. Fa rehefa tonga ao anatinao fahafoizana ianao miasa saina hoe inona ny tokony atao dia ianao tsy mila entan'ny paster efa ianao manira tena hoe tsy mahita tory fa tena petraky ny tompo atapoko mihitsy paster ohatra mbola tsy mahafoy ninona kay ty za ty fa olona ohatrao fa zao no ataontsika inona ny tokony atao sy ny zavatra rehetra tokony dia atoranao zay tokony atao dia manao zay tokony rehetra no tsy voatery ho vola fa mila vitsika mila an'izao tsika ohatra dia lasa ianao vitivity ty normal le izy ataovy amin'ny ty norme ty fotsiny fa sao dia hoe le vilaina mahitsy ny aloha le mibiliko ohatrao nentinao avy any ohatra. Alleloia. Izy zany tsisy resaka fananana na fanentanana fa resaka fanairana fotsiny ao anaty toepo mafoy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany tsy amin'ny alalan'ny fanentanana na amin'ny alalan'ny fanairana no alalàna fampianatry ny tompontsika fa fahafoizana ny zavatra rehetra.
amen. Zany mahatonga ny raha quantité le izy na volume tsy 10% ane fa 50% natolotra ny aniasy safiry fa rehefa tsy tao anaty fanekena tsy volume mataitra an'Andriamanitra fa toe-po rehefa tsy marina ny akarapoka. Misy fiangonana manaja pasteur no Jesosy de tadio fa pasteur zany no Andriamanitra ao. Alefako ty teny ty. Rehefa ianao manomboka manapahatsapana any antranonao ianao tsy matahotra an'Andriamanitra manao zay zavatra ataonao any. Any mangingina tena fa raha vao miantso pasteur de ohatrany tonga de mandreny Jesosy miantso zany ianao de miforotra be mihitsy de manao tompitopoka eo anoloana eo. Manompo sampy ianao. Ny fiombonana amin'i Jesosy sy ny fifatohana amin'i Jesosy nandrahana anay, nihavananao aminy. Tsy tena ra-panahy fivoriana rehefa tsy Jesosy ny fototry le izy. Ary ao anatin'ny zavatra toriana dia tsy tokony ho fiainana andavanandro no betsaka re ao amin'ny zavatra torianao. Fampandrosoana, développement personnel, politika, tsy mizara vavolombelona ny amin'ny fampiarana tenin'Andriamanitra hampandroso mba hiainana ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny tompontsoany. Fa lasa resaka fiainana andavanandro mandroso sy tsikerany hafa tandremy fa tsy tena fiangonana zany toerana zany fa club zany. Mila mitandriny tsy mitoetra amin'ny fanahy masina tsara rehefa tsy fahamarinana no zaraina fa zavatra hafa. Fahamarinana teny ianao zany rehefa vita ny fivoriana dia mahatsapa tena Jesosy eo mbola tsy nateraka ny fiombonako aminao. Azonao ve zany? Mbola tsy mety ny fiainam-panahiko Jesosy eo mila mandroso bebe kokoa ampio tahio meo hery hafana masina. Dia miasa Andriamanitra tena ao anatin'ny toerana tsara ny misy ianao raha zay. Zao koa farany amin'izao andro farany zao rehefa tsy mazava amin'ny fampianarana momba ny fiverenan'i Jesosy fa safosafoana fotsiny. Tsy mahatonga saina sy fandresen-dahatra lalina ao anatinao ny anomana amin'ny fotoana iverenany efa tsy tokony ao amin'izany toerana zany koa ianao. Tsy hapakatra anao zay fiangonana zay. Ny akabeazan'ireo dia miteny ho tsara fiafara ny fiainanao. Ity tany ity dia amiratra raha-pisy rehefa Baiboly efa miteny efa miratsy ilay izy ny zanak'olombelona raha miratsy isan'andro. Dia za mbola ampiresaka ihany hoe mety ilay izy ny efarana ilay izy rehefa vetsy hoe atoloro ny tenanao an'Andriamanitra mibeba marina ataovy izay tena iainanao ny sitrapon'Andriamanitra manana fahadiovam-po ny ao amin'ny super deuxième étage eo isaky ny talata tena brosy coco isan'andro. Satria rehefa tsy ekena ilay fahamarinana dia lasa moralina ilay izy nefa tsy manaitra anao moralement fa mampitodika anao sy ampiomana anao ho avy tampoka tahaka amin'ny mpangalatra izy. Ampanekeo ny safidinao eo ambany fitariany mba tonga anao hananantoka fa raha miverina izy dia miona eny amin'ny rahoan'ny lanitra tsika. Amen. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Mila fantatsika fa efa mitranga daoly izao famantarana rehetra. Ady, lozara-bojanahary, ororo-tany. Amin'izao fotoana izao mahavariana fa io tenim-pahamarinana io tena rehefa eo amin'ny fanatren'Andriamanitra ohatr'izao ny olona tena fa mivoaka hetsy ny olona tonga dia efa fanidia le izy. Dia voly zany zao miasa mafy mihitsy ny hoe fafao. Fa raha vao tsy voafafy io lasa miona amin'i Jesosy eo reo. Fa tanteraka ny faminanian'ny andro farany maro ny fiangonana matory tsy miresaka ny fiverenan'i Jesosy. Tsy mampiambina ny olona amin'ny fiverenan'i Jesosy ho avy tampoka. Tandremo sao ny mahafinaritra sy fahalalana teolojika fotsiny betsaka. Fiangonana matory anefany tsy mampifantoka anao ny fanjakan'Andriamanitra firy zany. Ny tena fiangonan'i Jesosy dia mampifantoka sy tena mampiombona anao amin'i Jesosy. Manaitra anao ity azy. Mampianatra anao alala ny tena mampety azy ny amin'ny antom-pisinana amoroniny anao eto ambonin'ny tany. Tsy fiangonana mahatonga anao hiavonavona na ireare tia vola maneho fa mandroso rehefa be dehibe ny fitaovana. Ilay zany ohatrany tanareo ohatrany hoe Solomona ve ny ataonao référence? Afaka hitenanao zany ireny Solomona manaraka. Mba fataro hoe taizany nefa rano Solomona. Nitoko tamin'ny nananana lasa arivo ny vadiny
mba nanaty ondry arivona fo ny zavatra rehetra tian'Andriamanitra ihany. Fa rehefa tapotra mifanatitra teny tendrombohitra Gibeon nanaovany fanatitra ho an'Andriamanitra, nyvalian'Andriamanitra tamin'izay tsy nangatahany izy, satria Andriamanitra mba nanantena hoe tena tsy nangatahany ty fomeko anazy koa. Mety zaka matoa tsy nangatahany, zany hoe ny zavatra matoa mbola manery anao anatina sujet de prière, zavatra nimba amin'ny fiainam-pananao izy raha bien matériel. Tapotefo manakarena nimba amin'ny fiainam-pananao zay zavatra zay. Fa ny an'i Solomon mahatonga an'Andriamanitra nany tsy tao anatin'ny sujet de prière ny akory izy, satria babo ny fitiavan'Andriamanitra izy, sekrena bénédiction faratapo indrindra fotian'Andriamanitra. Rehefa ary izy tena hitan'Andriamanitra hoe tsy hitana fanina mihitsy Andriamanitra, tsy nijery no avony intsony fa tonga dia le fo hoe lavony meny. Tonga dia izy Andriamanitra hoe na zay tsy nangatanao za dia omeko anao. Nomen'Andriamanitra amin'izay le izy tonga daholo le zavatra rehetrarehetra mihoatra noho ny nantenaina. Inona no nataony? Ozy izy Satana, azoko amin'izay lahy eo ara-nofo, satria fisongadinany zavatra rehetra mahatery tamaso, zay tena azoko ilalovana amin'ny fiainan'ny olona. Ozy Lucifera miaraka amin'le tandrony be sy le nifony lava be iny ao ambadiky ny lamosina amporisika ny Solomon amin'izay izy, ondry arivo nateriny, vehivavy arivo ny solony. Zany hoe le fanatitra tsirairay zany ny vonony tamin'ny fitsangajangana tsirairay. Lehilahy koa zany fiangonana ray vadiny dôly, efa fanaratsy mihitsy zany. Tanaratra hoe tsy tonga saina mihitsy, tsy mety le izy. Tsy mifanananao sy ny zavatra rehetra. Iainanao eto ambony taninao ty fiadanana ny antoka ny mandrakizay ianao. Tsy loatra ny Davida, ny ady, zatra sedra, ny atrikady, fa farany fony, tsy nisy vehivavy be dehibe Batseba 2, Batseba 3, 4 tsony. Fa sady mifantoka tamin'Andriamanitra ny tsara fehefara. Ny important ane, tsy zay fiainanao eto. Aloha no sokafana mihitsy ny masom-pananao. Androany ny fiangonana sy ny masom-panandro Rodolphe, zay ampitondraina ny teny androany. Enoy ty teny ty, tsy zay fiainanao eto ambony tany sy ny fandalovanao eto, fa ny fialanao eto. Anaraka ho azy ny zavatra rehetra. Ozy Jesosy hoe, ny ondriko mahafantatra ny feoko, ary fantatro izy. Aza vela ty tamaso ty sy ny fombafomba mpivavahana no angalatra ny mandrakizay anao sy ny anjara voatendrinao mba mailo. Amen. Ny fanahy masina afaka mampionona antsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miaina ny sitrapony, mamoaka vokatry ny fanahy, mifaly eo amin'i Jesosy, mamoaka Jesosy amin'ny zavatra rehetra izay atao, satria hoentin'ny fanahy anehoana ny Kristy hita maso ny fisianao. Tanjona farany manahafa an'i Jesosy. Tsangany eo amin'ny toerana misy ianao. Mifofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Dia kasitraka sy ny voninahitra anao zay Jesosy, ny amin'ny fitiavana sy famindram-ponao. Esory zay tsy toetra ao anaty ratra. Aza velo izany foana ny fiainanay mandra-piavinao. Aoka ny tenim-pahamarinana zay reny ny sofinay tsy handratra anay, fa ho tenim-pahamarinana anangana anay. Aza velo ifandona le tenim-pahamarinana sy le toetra tehijanony eo amin'le mahazatra, fa aoka ny teny fanamasina ho tonga fiainana anangana ny saina sy ny fomam-pananay hibanjinana ianao. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra androany maraina. Amangin'Andriamanitra ny fonao ho tafatoetra ao amin'ny tenim-pahamarinana. Tsy vitan'ny olombelona zany fahamarinana zaraiko zany, fa fanamasina no afaka ampitoetra an'izany. Satria ny olona eo amin'ny nofo dia zarina ny aina eo amin'ny nofo. F'Andriamanitra eo amin'ny nofo izy nampidina ny fanahiny mba hahafahan'ny ainao miaina ny fisiny sy andeha ao amin'ny sitrapony tanteraka. Teneny Jesosy, manahika mba ho tonga fonao ny foko, manjaka ato anatiko, fenoy fanamasina, tario fanamasina, mba ho isan'izay akarina, tsy vesara nota, tsy vesara ny filana, fa olona araka ny sitraponao. Raiso ny fanoloran-tenako, fa vonina ny ianao sitraponao. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra tonga anao n'Andriamanitra hiasa mahery ao anatinao.
raisy nyfahasoavan'andriamanitra ampitsoranao araka ny sitrapony eo amin'io fiainana misy anao io manana antoka androany maraina fefa niainsona maly anao izy de ozy izy rehefa niraisinao ny zanany de omeny anao ny zavatra rehetra afaka manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa olana ho anao mandana fa va io olana io mandana fa sitrany io aretiny io mandana fa hiasa mahery eo amin'ny fiainanao Andriamanitra amaly ny etaetaponao rehetra izy amin'ny alala ny fidirany antsehatra anokatra ny lalam-piainanao amin'ny fahitapity eto misy olona mahatsapa fa tsy voavela ho'ny elony mbona miteny ray Andriamanitra fa Andriamanitra miteny aminao androany noho ny fanekena androany de voavela ho'ny elokao voavela ho'ny elokao mandana ray amin'izao sisy aza manota intsony rehefa vita de vita rehefa navelany de azy anao indray maka an'le izy mbola nisy an'izao nataonao mety mafy be teo aminao ny fanatanterahana an'le izy satria zavatra tena tsy eritreretiny saina mihitsy ny zavatra nataonao tamin'ny fahotana fa tsy ohatr'izany Jesosy tsy olona izy ianao io indrindra ny ilainy raha vao miova fotsiny ianao de ohatrany tsisy teo maso ny zavatra nataonao ataoko fa natsapatena fotsiny le jiolahy namakitrano namon'olona teo amin'ny akaviany de niteny izy hoe anio de anio ihany de eo namiko any paradisy ianao vao niova fony ny sainany mandrakizay de nilatsaka ny fahamarinana avy amin'i Jesosy sy ny teny amonjena azo any paradisy ny androtriny tsy peterany tonga aloha tany tsy apôstôly fa jiolahy noho izany ny lanitra sy ny paradisy de toerany jiolahy ny ova fodoly ary amin'irendretreny de zany lohany noho izany raha mba manam-panantenana afaky nizara ny fahatsarany androany manana fanantenany ianao fa tianao Jesosy tsy tonga nameloka anao izy fa tonga hanangana anao ary fitiavana mandrakizay ny tiavany ianao zany nampahareta ny famondrapony ho anao hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo Jesosy ka nomenareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen mahazo toerana vetivety anao fanarititsika ho an'Andriamanitra filazana aza adino fa ny fotoanantsika ny krismasy magaga dia ny alahady fa 2 ny volana desambra ho avy izao alleluia amin'ny fotoana io tsika de manana zavatra kely aloha io zavatra aloha io tsy hoe akory antery tsy hoe akory tsy maintsy ianao tsy hoe akory zavatra vesatra be fa le minjaraiko teo hoe fitiavana marina fa ny zavatra rehetra azo ao anatin'io de hoe tsika manatanteraka mifananganana nylay structure métallique kely etsy amin'ny centre aloha provisoirement natao hoe mandalo fotsiny mandra-pahavitany centre anaovantsika fitoam-bavaka de atotona tanteraka ao amin'izay indray zay azo ao anatin'io amen de tsy hoe manentana anao diso be koa raha miteny hoe manentana anao fa mampilaza aminao satria lazaina fotsiny le izy fampitiavana no tanterana an'le izy tandremo asan'Andriamanitra no atao ny fahadiovampo mbola ambony lavitra mety noho ny fanomezana fa manomboka misy tasy kely ny amponao ka matsaira anao tatra mavesatra izany aza manao avorena hoe libra tsara ny amponao de tanterao fa zay manome ampifaliana sy ampitiavana no ankasitrahana de 60 000 ariary no participation rehetra ao anatin'izay fotoana sarobidy izay manomboka amin'ny firy moa izy io alahady izy io manomboka amin'ny ray ora tolakandro isy fiaraha-misakafo moa zany mazava ho azy amin'izany tsy hoe akory atao fotsiny io fa misy fiaraha-misakafo ny ato ny tanàna koa moa zany sady be fitiavana ny tiavana no tia mpiara-mivavaka halleloia tian Jesosy alleluia de tongavitsika menakavy fa ho fotoana miavaka ho atsika io fotoana io be deabe ny fanontaniana mila valiny ohatrany hoe miakisatoina ny fotsiny ianao Kristiny teraka karangabe volombava no atao fankalazana eran-tsena manerana zao tontolo zao misy zavatra tsy de mikôlina loatra ao anatin'izany hitanao ny valiny alleluia mitsanganareo amin'ny toerana misy atsika rehefa vita mifanatitra de mitsangantsika mitoerana misy atsika afafany amin'ny lanitra ny tana de misora azy makasitraka Jesosy amin'ny zavatra rehetra sotrany amin'ny ataonao ny amin'ny asanao amin'ny famondraponao
amin'izay zavatra tre tanterahanay dia ho voninahitra ao a mandrakizay amin'ny anaran' Jesosy. Amen. Zareo amin'ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao a ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo. Amen. Noho ny amin'ny fotoana hony a dia mivoaka tsika fa mbola misy ilana ny salina ho tahin'Andriamanitra daholo.